Manolotra ny fiarabana toko klasy toko vavy tsy dia hetsika firy ilay andiha andrahoana izay hitantsika tamin'iny ilany atsinanan'ny Madagasikara iny ary mbola hitantsika hatrany amin'izao fotoana izao. Noho izany dia isy hatrany ny orana malefaka na matevina amin'ireo faritra atsinanan'ny Madagasikara ireo ato anatin'ny efatr'andro avy ary tsara miandalana kosa ny andro amin'ny fiafaran'ny herinandro. Arak'izany dia toy izao manaraka izao ny antsipiriany amin'ny toetr'andro no vinavinaina amin'ny rapitso fa 1.30 ny volana May 2024. Anorana malefaka manomboka amin'ny faritra Sava, Analanjorofo, Atsinanana, Vadovavy Fitovinany, Atsimo Atsinanana ary mipakatra amin'ny faritry Taolagnaro iny Andrahoana ary mety hoarahana herika indraindray ny amin'ny ilany atsinanan'ny Madagasikara iray manontolo ary ifandimby ny rahona sy masoandro ny amin'ny faritra sisa. Ho mafimafy ny fitsokan'ny rivotra ny amin'ny tendrony avaratra sy ny tendrony atsimon'ny nosy. Ho amin'ny rapitso tolakandro dia somary atevina ny orana amin'ny morontsiraka atsinanan'ny nosy iny manomboka amin'ny faritra Savatra eo Avadovavy Fitovinany. Somary aka endrika tandrifin-drahona kosa izany aty amin'ny faritanin'ny Fianarantsoa teo aloha ary Olalovandrahona ny faritanina Antananarivo teo aloha. Ifandimby ny rahona sy masoandro ny amin'ny faritra sisa. Kasika ny maripana voatombatomana ao amin'ny rapitso maraina indray dia ny amin'ny faritra Vakina Karatrano no somary idina kely. 12 degré Celsius izany any amin'ny faritra Antsirabe ary any amin'ny faritra Ambatolampy dia 10 degré Celsius. Ho amin'ny rapitso tolakandro izay dia isy fiakarany aty amin'ny faritry ny Avoatany sy ny amin'ny ilany atsinanana. Isy fidinany kosa ny amin'ny faritanin'ny Mahajanga teo aloha. Ny aty amin'ny Avoatany dia manodidina 9 hatramin'ny 20 degré Celsius, ny amin'ny morontsiraka kosa manodidina ny 4 hatramin'ny 20 degré Celsius. Amarana antsika ny meteo amin'ity alina ity dia ny toetr'andro voavinavina ho an'ireo tanàn-dehibe vitsivitsy balika be ny masoandro amin'ny rapitso ny any faritry Milan any, anorana tandrifin-drahona kosa any Paris sy Bangkok. Ho tsara ny andro any Johannesburg any fa ny any faritry Nairobi no somary olalovan-drahona. Ho an'ireo nosy raha vavy manodidina antsika indray dia anorana tandrifin-drahona malefaka avokoa ny any amin'ny faritry Port-Louis, Seychelles, Comores ary any amin'ny faritry Saint-Domingue. Izay indray toko plasy toko vavy ny meteo antsika ho amin'ity alina ity. Manome fotoananao izay ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.